Dia eto amin'ny biblioteka nationale zany araka ny hitanareo androany lasinainy fa 7 octobre dia ny zavatra hitranga ato moa zany dia fanomezam-boninahitra mpanao gazety Zokiolona ka 7 zao nisan'izy ireo dia ho hitanareo eo renakeo rehefa avy eo fa efa miandry amin'ny fahatongavan'ny ramatoa minisitra la tena kotondrasafy amin'ny voninahitra ka misy ao ny azo Grand Croix dia isy ny azo ny Chevalier d'Ordre National dia ohatran'io zao zao zareo renireo asantona fotsiny fa raha kelikely ireo eo avy amin'ny fanaovana zenitra sy ny tara fa dia miandra ny madame ministre zany tsika zao manolotra amin'izany Ilauzanau bulati katumani mahatsiaro runitina izay natao tiana isiatiarovana nanaraku Love
ianao nilazako ny tsy ambarateloko efa loty avy ko ianao ny fity tsy haina feniko nefa alahilo sy tomany nozakako no izany ireo olona izay ahazon'ny mpanao gazety zokiolona ahazon'ny mari-boninahitra etsy kosa ireo olona manakaja voasa ao anatin'izao fotoana izao. Video
Tompoko lahy sy tompoko vavy ramatoa minisitry ny serasera sy ny kolontsaina. Eo am-pitsanganana ihany no ivedesantsika ny hiram-pirenena anatin'ny fanajana izany tanteraka. Mahazo toerana isika tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ankafaliana no hanolorana ny arahaba ho antsika rehetra, manatrika izao lanonana izay hanomezana mari-boninahitra nyreto mpanao gazety zokiolona ireto izao. Taky ny fiaraban'ny masoandro no hiarabanantsika ka ny tarany dia endrika isam-batan'olona isam-baravarana ihany koa. Tahaka izao no mety ho fizotry ny lanonana izay atrehantsika amin'ity androany ity. Avy hatrany dia iroso amin'ny fanolorana ny mari-boninahitra izay hotarian'ny tompon'andraikitra efa voatendry amin'izany isika aorian'izay dia iroso amin'ny fiainona ireo lahateny fandimbiasana isika ka ny solotenan'ny mpanao gazety zokiolona izay handray ny mari-boninahitra no hitarika izany lahateny izany ary aorian'izay ramatoa minisitry ny serasera sy ny kolontsaina. Rehefa vita ny fanomezana sy ny fandraisana ireo mari-boninahitra isaky ny ambaratonga na hoe ny rafitra izany dia iroso hijanona eto toerana ianareo zokiolona, mpanao gazety zokiolona izay handray ny mari-boninahitra hiaraka sary hiaraka amin'ny ramatoa minisitry ny serasera sy ny kolontsaina sy ny solotenany avy eo amin'ny chancellerie. Avy hatrany dia atolotra ny tompon'andraikitra ny fitarihana izany lanonana izany. Ramatoa mpikambana amin'ny filakevy ny andro ny mari-boninahitrenena malagasy, ramatoa ministry ny serasera sy ny kolontsaina,
Andriamatoa solitena avy ao amin'ny amin'ny mpanjakana. Ianareo vahiny resana saina. Andriamatoa sy Ramatoa isany handray ny maro-boninahim-pirenena malagasy androany. Andriamatoa sy Ramatoa isany olo manan-kazo, manam-boninahitra, sy vily sy miaramila, tompo lahy sy tompo vavy. Mihazo ny vanim-polakana ny tanana ny reniny tsara. Koa manao azafady ho fangatahn-dalana raha hiteny manoloana anareo sady ho fanazana sy ho fanomezam-boninahitra anareo izay ho tenenana. Mora ny mitondra tena fa sarotra ny mitondra teny, fa miala siny tompoky lahy, miala siny tompoky vavy. Teny nomena ka mampitrapo, fa raha sy nomena dia nampitanondro. Ny voalohanteny dia isaorasika Andriamanitra nanome tombonandro velomana na ahafahantsika fanatitava eto androany. Manarak'izany dia isaorasika fitondram-panjakana malagasy izay nanome an'ireto maro-boninahim-pirenena ireto ho an'ireo mpanao gazety zokiolona, indrindra koa amin'ny fanomezan-dalana anaovana izao lanonana androany izao. Miaraba tompoky lahy, miaraba tompoky vavy, samia tahin'Andriamanitra ary mirary ireo zanasika ho afa-panadinana. Izay no ela tompoky lahy, izay no ela tompoky vavy, fa iroso amin'ny fanolorana ny maro-boninahim-pirenena isika. Famelohan'izany dia miangavanareo aharitra iaino ny tantara fohifohy mikasika ny maro-boninahim-pirenena malagasy izay ho ezahako fitinina faran'izay fo. Ny maro-boninahim-pirenena malagasy dia noforon'ny fitondram-panjakana malagasy ho entina akasitrahana ireo olona firenena izay nanatanteraka ny asany tamin'ny fitondran-tena mendrika sy tamin'ny toe-tsaina tsara ka nahitana vokatra teto amin'ny firenena. Ny lehibeny dia Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara izay filoha ambony indrindra ny maro-boninahim-pirenena malagasy. Manampy azy ao ny lehibeny maro-boninahim-pirenena malagasy ary ireo mpikambana ho filakevitsy ny andro ny maro-boninahim-pirenena malagasy. Ireto avy ireo maro-boninahim-pirenena malagasy: ao ny chevalier, officier, commandeur, grand officier, ny officier ary ny chevalier de l'ordre national malagasy. Ny grand croix de deuxième classe ny midina dia natokana ho an'ny sarambabem-bahoaka ary ny grand croix de première classe kosa dia natokana ho an'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy Ramatoa lehibe ny maro-boninahim-pirenena malagasy. Ireto avy kosa ny fomba toetra izay azahoana ny maro-boninahim-pirenena malagasy. Ny mahazo chevalier dia olona 70 taona ary 12 taona ny asana. Ny mahazo officier kosa mitondra 5 taona ao amin'ny maro-boninahitra chevalier ary ny mahazo ny commandeur dia mitondra 4 taona ao amin'ny officier. Ny mahazo ny grand officier dia mitondra 3 taona ao amin'ny commandeur. Ny mahazo ny grand croix de deuxième classe kosa dia mitondra 5 taona ao amin'ny grand officier. Izay ny tantara fohy izay ezahana fitinana farany fohy araky ny fotoana, fa dia iroso amin'ny fanolorana ary isika ka ho vakiana ny didim-panjakana. Didim-panjakana laharana 24 tsipika 17 tamin'ny 17 janoary taona 24. Izay didim-panjakana manandratra an'ireto olona manaraka ireto ho amin'ny aram-boninahitra grand croix de deuxième classe de l'ordre national malagasy. Andriamatoa Andrianatolo Zandediety. Andriamatoa Rambersan Zahele. Andriamatoa Raliarsan Jean Victor. Tompo lahy sy tompo vavy
Megavatsika rehetra iara-tsangana hiaraka an'ilay voninahitra ny lanonana. Zao dia manasa fanazana ny ramatoa mpikambana mpirakevy ny andro ny maro voninahitrenena malagasy hanolotra sy hitarika izany lanonana izany. Lanonana. Amin'ny anaran'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, Andry Rajoelina, sady filoha faratapony mampirenena malagasy, araka ny fitondrana fasina tamintsika teo ary noho ny fahefana izay nomenanay amin'ny tiamany filan-kevitry ny mampirenena malagasy, izahay Narivo Donatella dia mamandatra anareo amin'ny lahara-boninahitra mampa Eloziana.
Farany lalona. Resika mipetaka izy telo mirahalahy na avy grand-père de classe de l'ordre national malagasy tompo-plasy tompo-pahadazaina afaka mipetraka izy zao dia misy mifampahasary maro fahasarovana amin'ny ramatoa mpitambana amin'ny finankevitry ny mavina firenena malagasy. Ao kosa dia manasa fanazananao ramatoa ministry ny serasera sy ny kolontsaina hiaraka akasary amin'reto mpanao gazety olona reto maro fahasarovana. Kaka indrindra tompo afaka mipetraka atsika tompo-plasy tompo-vato. Tompo-plasy tompo-pahadazaina zao dia irosa amin'ny fanolorana ny grand officier de l'ordre national malagasy. Vidim-panjakana laharana 24 sitrika 17 tamin'ny 17 janoary taona 24 izay manandratra andreto olona manaraka ireto eo amin'ny laharam-boninahitra grand officier de l'ordre national malagasy Andrimatoa Jonarson Norbert. Ramatoa Ranivoarsoa Lydia Charlotte. Tompo-plasy tompo-pahadazaina manasa sika rehetra hiara-isangana hiaraka amin'ny voninahitra ny lanonana. Ao dia manasa fanazana trany ianao ramatoa mpikambana amin'ny filakevitry ny andro ny mavina firenena malagasy hanolotra sy hitarika izany lanonana izany. Amin'ny anaran'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara Andry Rajoelina sady filoha faratampony maro-boninahitra firenena malagasy araka ny didim-pitondrana izay natao ary noho ny fahefana izay nomenanay amin'ny maha-mpikambana ny filakevitry ny maro-boninahitra firenena malagasy izahay Rakotonarivo Donatella dia manandratra anareo ho eo amin'ny laharam-boninahitra grand officier de l'ordre national malagasy.
Andros be antsony e. Paranina. Campecatanis Nanatana, Dani, Grand Officier de l'Ordre National Malagasy, subclasse subclasse, Abacampetaka ispit. Då de Ambroson Papasari, Ditviti, Narakamni Ramatua, Ikamanamni, Andrew Mark, Natrenena Malagasy. Oke, manasa nawakani ramatundisi sera-sera simpulsaina, mayara kakasara mismi anata. Kata nila tu, apa kampi jaga itu. Tumplasi tumpali, urusan panduran dan komandera de l'Ordre Nacional, istik. Itpandakana la arana rokul florif, itka fikam tekul, tamli fikam rokulu, Januari tona rokul florif. Itpandakana la arana, rekam bikul florif, itka falam fikul, kepadat tamli fikam rokulu, okustra, tona rekam bikul florif. Ya sana da mamlara bunata, komandera del Ordre Nacional, Retulla Manaraka Irek, Andrimatua, Ratutula Bausa Defa, Iñak. Ramatua, Rapakula Arteta, Firman. Andri matua ramar putu, andri firmana na Samuel. Andri matua, Rafik Sana Felix.
tombokilasy tombovavy manasa sigareta iara-tsangana iaraka amin'ny voninahitra lanonana. Zao dia manasa fanazananao raha mahatonga ministry ny serasera sy ny kolontsaina hanolotra sy hitarika izao lanonana izao. Andry Nirina Rajoelina, filohan'ny Repoblika Madagasikara, filoha ambony indrindra ny mahavoninahim-pirenena, araka ny fanjakana izay novakiana teo, izahay Andriatongarivo, Rakotondrazafa Lalatsiny, ministro ny serasera sy ny kolontsaina, dia manandratra anareo amin'ny laharan'ny mahavoninahim-pirenena commandant de l'Ordre national malagasy. Raisika mikaikatany izay efatra mianadana indray ny commandeur national malagasy. Tombokilasy tombovavy afaka mipetraka ianareo. Zao dia miroso mifankasary ho maro fahatsiarovana miaraka amin'ny ramatoa ministry ny serasera sy ny kolontsaina. Sary faharoa miaraka amin'ny ramatoa fikambana amin'ny filakevitsy ny andro marivina-pirenena malagasy. Misaotra mpakasary tombokilasy tombovavy afaka mipetraka izy. Tombokilasy tombovavy miroso amin'ny fanolorana ny chevalier de l'Ordre national malagasy sy didy fanjakana laharana 924 Tika 970 tamin'ny 9 Novambra taona 924. Didy fanjakana laharana 24 Tika 17 tamin'ny 17 Janoary taona 24. Dia manendry an'ireto olona manaraka ireto eo amin'ny chevalier de l'Ordre national malagasy. Andriamatoa Andriamorasata Solnorbert.
Andriamatoa Ralankaza Zanirene. Andriamatoa Ratetera Desire. Andriamatoa Ramana Adai Sitsua Alexis Zona. Andriamatoa Randrimbinsoa Didier Salomo. Andriamatoa Ranasolo Andriamalala Rodon. Ari Andriamatoa Rakotorzana Élysée. Tumplay tumpavy manasa narehetrarehetra iaraitsangana amin'ny voninahitra ny lanonana. Zay manasa fanazanany ramatoa minisitra hatrany misy serasera sy ny kolontsaina mitarika ny lanonana. Skafin lanonana. Skafin lanonana. Amin'ny anarana Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina, filoha faratapon'ny Marbonahim-pirenena, araky ny fanjakana izay efa nolazaina teo ary araky ny fahefana izay nomenanay izay Andriatondrarivo Rakotondrazafiky Lalatsidy, minisitry ny serasera sy ny kolontsaina dia manandratra anareo ao amin'ny laharan'ny Marbonahim-pirenena Chevalier de l'Ordre National Malagasy.
Resika mitehitra izy sy tondralana andray marovoninahitrenena sezaledo nationale malagasy. Tompolasy tompom-bavy afaka mipetraka ianareo. Zao dia miresafa mifankahasary miaraka amin'ny Ramatoa Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina. Maity vizany rehetra dia manasa fanazananao raha matopokambana amin'ny filakevy ny andriny marovoninahitrenena malagasy akasary miaraka amin'izy sy tomborala. Sakalida, tompolasy tompovavy afaka mipetraka ianareo. Tompolasy tompovavy madiva hifarana ny lanonana fanolorana ny marovoninahitrenena malagasy ko dia misaotra any Ramatoa mpikambana amin'ny filakevy ny andriny marovoninahitrenena malagasy sy Ramatoa Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina nanolotra sy nitarika ny lanonana androany. Misaotra antsika rehetrarehetra tonga nanolotra izao lanonana izao na fotoana ary misaotra ny avy ato amin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina izay taritiny Ramatoa Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina na fitosa izao afaliny mpanao gazety tontolona izao. Makasitraka tompola, makatela tompokafo. Ho amin'ny manaraka izay. Izay ary no ela nefa ela tsy azo mivingianina iroso amin'ny lahateny fandeviasana isika ka ireo izay solontenany ireo mpanao gazety solon'olona nahazo ny marovoninahitra no misantatra izany voalohany. Ho arositsika etsy amin'ny malomaloka kokoa angambany da ny fandraisana ny fitenenana. Aza tokoa mana le officiel là. Ramatoa Minisitra zay. Ianareo olo manan-kaja rehetra nasaina. Tonga name aza sy voninahitra an'izao fotoana lehibe tsy manam-paharoa izao. Ianareo tena fanjakana isa tokony avy indrindra fa ny ministera zay tokony andraikitra kaiky indrindra ny fanaovam-gazety eto Madagasikara. Ianareo nahazo maro voninahitra indrindra mpitiamana ao amin'ny CGT. Ianareo mpanao gazety rehetra namana mpanao petsapetsa amin'ny filazam-baovao isan-karazany eto amin'ny firenena malagasy. Dia arabaiko manokana eto zany ireo namana nahazo maro voninahitra inikiazy am-boninahitra amin'izao fotoana lehibe izao. Manaraka izany dia misaotra ihany koa ianareo tapamana rehetra tonga manatrika sy name azy izao voninahitra izao. Arahaba tompolahy, arahaba tompovavy. Ny lohateny voalohany indrindra dia tsy maintsy miandrandra ny iray ambony. Sika malagasy mantsy na dia mbola tsy tonga teto ary ny pasteur Anselme Mopera dia efa manalina zay andreo Sanahary Andriamanitra Andriananahary na Aritsongo Samantanana. Fanamafisana sy fanantsarana izany fotsiny fa tonga fa minisionera teto amintsika noho izany dia maneho antsoina ny fisaorana ny Sanahary Andriamanitra na torotoro an'izao na dia somary nanahirankiriny ihany fantanterana ny zava-ty satria tozony aretin'ny findra isan-karazany sy ny fahasiranana izay mitanga eto amin'ny firenena.
zany dia misaotra izanahy sika manaraka zany a dia misaotra ihany koa ary mpitondra hafatra any amin'ny filohan'ny repoblika Andrinina Rajoelina ny mpanao gazety Tsotsolona fa jery sy nahita marina tokoa ny mpanao gazety Tsotsolona izy. Misaotra ny indrindra ihany koa anao ramatoa ministry serasera izay anisany tontona fotsiny ary lamasaka an'izao lanonana izao ary tsy vitsy zao a raha tsy teo ny fitantaranao sy ny fanampianao anay mpanao gazety Tsotsolona izay efa raha malala masokilina zany fa dia marefirefy ihany. Manaraka zany a dia maneho atoana ny fifaliana sy fisaorana ihany koa satria mitanterahanao marina mihitsy a ilay afatra nataonay ihany koa tany Tsimbazaza tamin'ny hoe mba tsy ireo ihany le izay mpanao gazety Tsotsolona tony a fa tsy maty va raha malala izay va raha varina voninahitra zao moa dia velona trampanjery zay velona tramvoninahitra moa dia misaotra makatelina ramatoa minisitra. Manaraka zany dia izay mpanao gazety moa na dia hoe Tsotsolona zany ary tsy mba misy retirety ny mpanao gazety fa na amin'ny andro ana mahita vaovao rehetra dia miarina mihitsy manoratra kely aloha hoe ina ndray zany misangany anany zany no zany zany a izay mpanao gazety ireo dia mbola samy manana saikefana zatra azy sy non'Andriamanitra no ataony koa mangataka say zany a mba isy mifibenay mifibenay zao a dia misisitsisika any amin'ny mpanana any zay a mba misisitsisy isaky ny tarana sy zoma ka io zany a dia mba mitady trano tsara antoko zay a ivorianay a anaovanay ny saikefanay. Ny tena angatahana koa dia fitaovana mety marina zany zavatra zao zay mba ty zavatra kely ty zao a dia vola amanalina maneza no lana io an'izay zany zavatra zany a dia tsy hoarakay ny ndesa amirery raha tsy miaraka amin'ny nareo mpitondra fanjakana ministera tompona andraikitra akaiky iray ary tsy ho lavateny a fa faranako le izy a nefany kay toy-atrano ny fiterevanareo sy fitendrovanareo ny mpanao gazety mpanao gazety rehetra mihitsy zany fa indrindra mpanao gazety Tsotsolona. Saotra tompolahy, saotra tompolahy. Tompoklasy tompokivavy iainao ampanazana ny lahateny izay ho atao ny ramatoa minisitra ny serasera sy ny kolontsaina isika aorian'izay no hanomezan'ny minisitra tompona andraikitra ny boky mirakitra ny lalàna mifeny serasera ho an'ny mpanao gazety Tsotsolona. Ramatoa Solitena ny Maliboninahy-Pirenena na ny chancellerie Andriamatoa talehan'ny kabinetra ny fitsarana avy momba lalalam-panorenana ny Solitena ny filohan'ny fitsarana avy momba lalalam-panorenana Andriamatoa ny Solitena ny fiavijiana ny repoblika Andriamatoa talehan'ny kabinetra ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ianareo tale general sy tale mpiara-miasa rehetra Andriamatoa filohan'ny fikambanan'ny mpanao gazety Tsotsolona na ny CJD tompokivavy sy tompoklahy hajaina amin'ny laharam-boninahitra misy anareo tsirairay avy isika namako mpanao gazety rehetra izay manatrika eto ny tsy aneo itsy ampifaliana no ahafahana
mifampitafa amintsika sy miaona amin'izao andro ray toazato ho an'ny vondry ny mpanao gazety zokiolona izao. Lanonana manana maizy azy izay nentsika hanomezam-boninahitra ny reto zokintsika ireto, zoky ray aman-dreny na vita be teo amin'izay sehatry ny asa fanaovan-gazety izay. Raisiko hafalinana ny misy olotena ny filohan'ny repoblika izay filoha ambony indrindra ny mari-boninahim pirenena manolotra anareo an'izay mari-boninahim pirenena izay. Ianareo zoky ray aman-dreny izay nitaridalana fanilo ihany koa teo amin'izay asa fanaovan-gazety izay teto Madagasikara. Azo lazaina hoe tompon'ny tantara satria niaina ny vanim-potoana isan-karazany na melombelona ny fiainam-pirenena, ny taiza na nabe na ny vaovao ny fiarahamonina ihany koa. Mahatsiaro tena ho enikaza eny-boninahitra izay ato ministera ny serasera sy ny kolotsaina afaka nanatotosa izao lanonana hanomezam-boninahitra ny reto zoky ray aman-drenitsika ireto. Mahatsiaro tena manokana ihany koa mahazo tombo manokana satria ny tena dia ary nilomano ela teo amin'izay sehatra izay nanovo sy naka ny traikefa izay nampitainareo, nianatra taminareo, nakatahaka taminareo ary indrindra nametraka anareo filamatra teo amin'izay asa fanaovan-gazety izay. Ny fahiratatsainareo no nanampy ny fiarahamonina hiratra ka hita ny tena zava-marina fa tsy sanatria hihinana ambolony fotsiny. Ny fahaizanareo nanadiady no nanampy ny olom-pirenena hamaky ny zava-misy ambadiky ny tranga izay misy eo tsirairay avy. Ny toe-tsaina na adiny zavatra izay nentinareo nanoratra, nentinareo namoaka ny vaovao no nitaiza ihany koa ny sain'ny mpamaky sy ny mpiaino andinika sy amakafaka andiny zavatra ihany koa. Ny toe-tsaina izay navondrikevitra nataonareo no azo lazaina fa nanabe ny olom-pirenena amin'ny atao hoe demokrasia hahalalahany ary alalahany fa ny atao hoe fahalalahana maneho hevitra dia tsy hoe miteny izay tiana tenenina rehetra akory fa afaka maneho hevitra marina tsy misy fiandaniana, hevitra mitompona voalanjalanja ihany koa ary efa vita fanamarinana araka izay foto-kevitra masina loatra mifehantsika izay. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampivarana ny firenena anankiray ny asa fanaovan-gazety satria mampirindra ny fiarahamonina izy, miaro ny zoma olona sy ny fahalalahana, mandravona ireo karazana disadisa amin'ny fomba miavaka sady mitondra voka-tsoa tsy ho an'ny firenena sy ny fiarahamonina ihany fa ho an'ny taranaka faramandimby rehetra mihitsy. Azoko lazaina tsy ampiambambana hoe androm-pirenena ny asa fanaovan-gazety mitovy amin'ireo andro samihafa misy eto amin'ity firenentsika ity. Everiko fa tsy misy isaorana satria toa misaotra tena ihany ianareo eo anivon'ny vondrony mpanao gazety zokiolona raha misaotra ny tena tao anatiny izay ezaka natao na ahafahanareo nahazo ny mari-boninahim pirenena izay. Ity lanonana ity dia tsy voazao ny saika nataontsika fa efa saika natao ny fanesesy ombenombeno fa ny sampona mandrakariva moa tsy nahafahana nanatanteraka azy. Tsy afena raha teo ihany koa fa tao anatin'izay fotoana izay tsy nisalasala ianareo nandodo-baravarana nangataka n'izay fiaraha-miasa sy fifanampiana taty aminay taty amin'ny ministera izay ary noraisinay ho voninahitra na natotosana izay fangatahanareo izay na maro ny etaetanareo ihany koa ka niantoka n'izay fahafahantsika nahazo ny mari-boninahim pirenena rehetra izay tamin'ity androany ity. Voaraiko teo ny afatra avy amin'ny filohan'ny CJD, izany hoe mety mbola tsy tafita ny afatra na efa tafita ihany koa fa efa tenina mpanantenaiko ilay hanome an'ilay birao dia tsy mivadika amin'izay akory fa efa niteneniko tamintsika teny Tsimbazaza ho omeko birao amin'ny ORTM dia efa ao ilay birao. Mety mbola tsy nitenenanareo angamba fa efa azo ampiasaina somatsara
efa nitenenina ho ny mpiara-miasa fa mety mbola tsy tafita angamo fa efa azo ampiasaina somatsara na ny rahampitso talata sy amin'ny zoma satria isaky ny talata zoma moa nareo no mivory araka nambaranareo teo. Ity asa fanaovan-gazety ity tsy hoe asa natao ampalaza akory fa mitaky fitiavana ampandroso sy finiavana anasoa ny mpiarabelona amintsika ihany koa, fikirizana sy filofosana indrindraindrindra mba hanatsarana ny tontolo-piainana manodidina. Ka everiko fa rarany loatra satria lehibe sy goavana ny zavatra vitanareo zokiray aman-dreny, ka tsy hoe sanatria vidin'ny ezaka izay vitanareo na ny soana velanareo ho an'ny lovan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara, tsy hoe sanatria sandan'ny atsembohana sy ny fiaretanareo tamin'ny asa nandritra ny ampolo taonany maro, fa kosa maro-pankasitrahana avy amin'ny firenena malagasy, avy amin'ny fanjakana malagasy, ilazana fa sitraka sy telona tokoa ny zava-bitanareo ho an'ity firenentsika ity. Eto dia mbola manantena ary manentana ihany koa mazava ho azy mba hijanona ho fanilo manazava ny lalan'ireo mpanao gazety tanora sy zandriny aty aoriana ao anatin'ny sotoavana, ao anatin'ny fanatanterahana tsakany sy andavany asa mampanao gazety, ao anatin'ny andraikitra ara-moraly izay iveriko fa tokony hananantsika mpanao gazety zokiolona dia ny mampita n'izay fanilo izay, mampita n'izay sotoavana na valeur, mampita ny etsika izay nanananareo teo amin'ny asa fanaovan-gazety, ka heverina fa tokony ho ampitaina amin'izandry zanaka aty aoriana, fa andraikitra ara-moraly goavana be ihany koa ny ahafahanareo mizara amin'izy ireo ny traikefa izay nanananareo tao anatin'izay vanim-potoana lava izay, satria araka ny teneniko tany am-piandohana dia miaina ny vanim-potoana sarotra ny ankamaroana ireo mpanao gazety zokiolona ao anatin'ny CJD, ary nalala ianareo ny dikan'izany sivana izany na ny censure tamin'ny fotoan'androny, nahafantatra tsara ny fahasamihafana nisy tamin'izany sy ny zavatra misy iainantsika ankehitriny. Tsapanareo loatra ary heveriko fa sarobidy loatra aminareo ny lanjan'izany fahalalahany ny asa fanaovan-gazety izany. Afaka mizara izany fahafantarana sy ny fahatsapana izany ianareo, ary indrindraindrindra mizara ny fandraisana andraikitra ateraka izany eo amin'izay fanajana ny fahalalahana izay. Dia ny fahalalahana tsy midika velively fa fandikan-dalàna, tsy midika velively fa fahafahana manao an'izay tiana atao ihany koa, fa fahalalahana ao anatin'ny fanajana ny hafa, ao anatin'ny fanajana indrindraindrindra ilay etsika sy ilay valeur na ilay sotoavana izay mampanao gazety atsika. Mino aho fa ny telangy masony vary ihany raha miresaka an'izany ianareo, satria matoa ianareo naharitra fotoana lava teo amin'izay asa fanaovan-gazety izay. Ony filohan'ny CJD teo hoe tsy misy fisotrondronono izany asa fanaovan-gazety izany, matoa naharitra nandiva ny fotoana maro, dia satria mitazana an'izay sotoavana, mitazana an'izay etsika, ary indrindraindrindra mitazana an'izay principe na fotokely nananareo izay. Koa mankasitraka nareo na vita be teo amin'izay adidy amanandraikitrareo teto amin'ny firenena izay, mamerina ny fankasitrahana izay fa nataonareo teo ary manamafy ny fisaorana rehetra izay nataonareo teo, mankatelina ny lova izay apetrakareo ho raisin'ny taranaka malagasy, ho raisin'ny mpanao gazety zany zanaka aty aoriana, ary miantso anareo mbola hanohy an'izay andraikitra mampanoro lalana sy mpitarika anay zany zanaka aty aoriana izay. Misaotra mampita ny fanilo ny asa fanaovan-gazety, elavelona izany asa fanaovan-gazety malagasy izany, ao anatin'ny fahalalahana miaro fahatsapana fananana andraikitra ihany koa, ary dia mirary anareo zokiolona mba ho elavelona hiara iriary aminay mandritra ny fotoana lava. Mankasitraka tompoko vavy, mankatelina tompoko. Avy hatrany dia hitsangana ary ny solotenanareo mpanao gazety zokiolona andray ny boky mirakitra ny lalàna amin'ny fehiserasera izay hotoloran Ramatoa minisitry ny serasera sy ny kolontsaina.
aloha ihany atolotra daholo manareo miaraka saotra betsaka saotra betsaka saotra betsaka saotra betsaka nareo misy tena tsara menanareo ny rehefa raisinareo fa andihany fotsiny nareo ny sorana Isarany ianao raha matoa minisitry ny serasera sy ny kolotsaina tamin'ny lahateny nataonao sy ny fandorana ny boky ho an'ireto mpanao gazety zokiolona ireto. Tonga etsy amin'ny famaranana izao fotoana izao sahady isika hamafisina ny fiarabana nareo zokiolona mpanao gazety izay nahavita be teo amin'ny tontolony izany asa fanaovan-gazety izany. Isaorana ihany koa ianao raha matoa minisitry ny serasera sy ny kolotsaina izay miahy izao lanonana izao. Isaorana ihany koa ianareo rehetra izay namaly ny antsony reto mpanao gazety zokiolona reto. Misy ny sary fampiratiana izay ataon'izy ireo atsy amin'ny efitrano Giselle ao ihany koa no andraisantsika ny tsaingo gasiboka etsy ampita etsy tompolasy tompokivavy ny farany eto ara izao fotoana lanonana ara-panjakana sy ara-miaramila izao izay nandraisanireto mpanao gazety zokiolona ireto ny maribonina pirenena tamin'ity androany ity. Ataonamo ahoana toko ny filaza aminao ny asambarana miaina anatyko ao. Ahoana moa ny fiteny raha izao rehetra izao no zava-pona raha tsy eo anilanao. Foko tsy tsaroko akory ny amiko rehetrarehetra ny amiko ny taniko ny kilalao. Ataonamo ahoana toko ny filaza aminao ny asambarana miaina anatyko ao. Ahoana moa ny fiteny raha izao rehetra izao no zava-pona raha tsy eo anilanao. Foko tsy tsaroko akory ny amiko rehetrarehetra ny amiko ny taniko ny kilalao. Zay rehetra sitrakao lazao ho tanterahiko avoko. Sambatra hoeny sambatra ny toetra eo anilanao. Hampiveny fiteny ilazako ny fitiavako raha izao tontolo izao riako foko no ianao. Zay rehetra sitrakao lazao
aiko avoko sambatra hoe ny sambatra ny toetra eo anilanao hampiveny fiteny ilazako ny fitiavako raha izao tontolo izao riakio foko noho ianao ataonamo ahoana toko ny filaza aminao ny asambarana ny ainanatiko ao ahoana moa ny fiteny raha izao rehetra izao no zava-ponana tsy eo anilanao fokio tsy tsaroko akory ny amiko rehetra rehetra ianiko ny taniko ny kilala misy namana natonikany amatsikarakay zay nanay maribonana nanay matoro zay meramelsaona manasa anao tokoka maky any tonikano mangataka fanginana vetivety amintsika mianakavy vety anao tokoka Asafato mamangataka fangina kely satria ohatrany tsy nasindry zareo fanamafisam-peo efa nangataka any fa asa raha ho tonga fa raha sendra tsy tonga dia mba hianotsika mpanajany rehetra zokiolona ray aman-drentsika reto anaty fandraisam-pitenenany dia mbola tsy mandray zavatra sotroina zavatra hoanina zany tsika fa mba miaino any zareo aloha mba ho fanajana azy makasitraka indrindra tonga dia tsoroko eto am-piadohana fa hosetry ny fanasanao anay iroso amin'ny tagna maro ititonokaloty raha-batoministra impolo-kely nampiasaina le teny hoe izokiolona efa namany marefa kanefa dia mbola totonay ny manoratra tononkalo tahaka izao piasan'ny radio ny tenako tena mila fahanginana ny fianona tantara sy ny fianona tononkalo tagna maro any aho ka tagna maro tena andro ny olo-pirenena na ny kely na ny lehibe mifangaro hanavitra ny tany ankaterena angy hetsiky andalam-boangy fizao no fiverenana andoharano asa miroso tsiaky andriano fanamby
teny nomena velorano hatreto ka hatrany atampinandriry kijana malaza tsy mahabeovy toy ny anyosy sy antsakabary lavitry ny maso fa ny ankirihiry tsy misy mpiay tsy misy pitrongy vahohomana sa teo maty ho sary Andrea Melson Tsombola taona 2024 Antananarivo soda ya tsy mandeha ny tonkalo fanroa zany dia vakiny namana ato anatin'ny CGD zay mitondra amin'ny lohateny hoe fiankinana satria zao andihy zao zany dia fiankinana andry ankinana vovonana diandrony ihany keo amin'ny siatry fanaova gazety fiankinana lavidavitra no le tsy misy zay tsy hita miroasary avoana tendrombohitra ambany volo renivohitra vahoaka maro sesehena eny an-dalana eny an-tsena miserasera toy mitady eny mitady mahovelona eny mandanon'io ny vokatsoro ho an'ny tena mivezivezy tsy misy fanamperana mandady to miserana ao ambanin'ilay mazava to mateza tsy ho ravy ao mitanjaka sy ny hery miroso foana fa tsy ho very lalatsary tsy tia le fotoana tsy aneritreritry mijeny mierikeritra ao no efa misy tanjona fahazara isanandro misotra mahazatra zary lalana voafafa izany ve no manampitrano nefa trotraka mpandehanana ady mafy ny fiainana miazakazaka ampiakarana mitsororika stofanina mitady ilay tanymaty maka hery amin'ilay sy fantatra nefa ino samirery ilay mazava izay mijery miampy rivotra mitsoka no malaitra fanahy indro trano efa koka laha ny andro no mijoro mitafo efa sola itiritina evorava nefa azo ialofana fiankinana lalandava ny fiainana CGD 15 oktobra 2024 fiainana fiankinana voalohany miankina faharoa iankinana fahatelo ianteherana nosoratana be faritra dia ahiteny faran'izay mahafinaritra miresaka anay zokiolona hoe toy ny inona zany zahay reto na vehivavy na lehilahy ny nanoratra dia Randriakoto Adolphe ty afatsika izy aloha nisoratany tamin'ny folo roapolo 10 octobre 2020 mpanao gazety zokiolona be noho ny avo andradray maro tandrifin-janahary andaniny zoky rairaitra momba lahy rangaranga sady tabino riary ankilany zoky mandrona dia manaparasaka asina zoky renirevaka aviavy sangany vohitra sady toky ny voninahitra ankilany zoky mandrehitra dia mamboraka hanitra andaniny zoky ray itika sambatra zoky reny impona tsara ifitoerany mananjara ankilany zoky mahafehy dia manoto fihavanana andaniny zoky raitra sy revaka olo-marina olo-bavaka tafoatsy ny fiadanana ankilany zoky mahafehy dia manoto fihavanana andaniny zoky raitra sy revaka tangena tsara afatra mpamaky teny soa
ankilany soky manatatra dia manjaraka efitso satria be noho ny avo ka tsirony tany andraindray maka andony lanitra tandry finjanahary ka masoandro be lohataona zany ikabisandratana ho an'ny mpanao gazety Sokiolo. Makasitraka tokoa satria iabe masoandro tsy azontsika toanana ny tonkalo afaka mandeha ihany raha matomministra isaorana betsaka ianao fa tena nahitra fa izy mbola mainka andeha koa izy rehefa avy eo dia toy zany ny tombo famakina tonkalo afaka mampiso amin'ny eny ary episode raha matomministra firenena tandrazana raha misy ny asan'ny mpitandrazana tsy atao verimainana raha nitolomana tsy avelany indray ny ondrina andrasana na ny zava-tsinely io sarotsaronana raha misy fitiavana mpitandrazana tsy niaren'ny hafa ny fahasambarana tsy sany mbahinona dia hiatsapazana ka mian'ny tena ny faralaharana raha misy fahafana ity tandrazana dia isy fiandrianana sy fahefana antsika tsy tambatambazana fahafahana azo ireharehana raha misy vahoaka tia ny tandrazana dia vahoaka vanina tia firenena vahoaka miravaka ny fahombiazana ho voninahitra ny firenena Sote tonkalo amin'ny teny frantsay ny tiakavaraka izao andro ny mpanao gazety Sokiolo zao amin'ireo mpanao gazety Sokiolo dia namisy keo natao hoe mpanoratra kolokolo zany no tonkalo vakina eto marina fa misy hoe DG communication DG culture fa indreto zay toko mba manao fampirantiana kely amin'ny teny frantsay izy ty mitoy ny fanambarany ny fifampionena farany teo ka nomeko lohateny hoe confinement par-ci confinement par-là à cause du fameux état d'urgence sanitaire, enfermement par-ci, enfermement par-là, en raison de la situation plus que précaire. La distanciation d'un mètre au moins requise, qu'il n'y ait surtout pas de contact direct entre les fils de ce pays qui traversent une crise appelée à longueur d'année à être correcte. Le petit peuple réclame le déconfinement avec tant d'impatience pour contrer tout excès, car pour survivre, il faut une pensée inventive pour mettre fin une fois conclue à l'isolement partiel, sinon total, qui ronge l'identité de l'homme qui s'attend à une nouvelle terre promise. Adieu, Besson sur vous là, dans un livre 2020. Fabre de l'infini, ses idées, CJD. Acte 1. Ces idées sans cesse évoluées. L'éthique et de valeur sont quoi? Point d'honneur. Quel combat d'ampleur mené avec ardeur, défiant, rumeur. Ville gagnée qu'on passe sans impasse ces idées, tant de fois énoncées de paix et de liberté, de sagesse et de fraternité. Que de fierté qu'on s'accomplisse avec délice. Entraide et solidarité, amour et charité. Ces merveilleux trésors d'ancestrale éternité. Quelle liesse quand apparaissent avec allégresse du temps des sans-fleurs, oh, tant de splendeur. Acte 2, grandiloquente des gouvernants, démocratie, progrès, gouvernance, transparence, carnet bleu, livre rouge, livre blanc, vision, quel nini, hélas. Point d'épilogue pour les petits soucis, des petites vies, des petites sangs. Et quand décrié et dénoncé par des braves gens engagés, c'est tambour et calembour, c'est le glaive et la chaîne, crime et châtiment. Opinion muselée, canard enseigné,
répression musclée. Le cache-bouche a eu le temps de stupeur. C'était la chaîne gauche, autant d'horreur. Acte 3. Ces idées de bravoure et de défi sans répit, culture, l'injustice et l'impunité. Ces idées jamais taries de patrie à jamais bénie, du pain béni. C'est Adam. Le patrimoine a donné des doyens aux générations présentes et futures, aux âmes bien-nées. La valeur se mérite à la lutte continuelle pour la vérité et pour la liberté. Oh, liberté que ne peut-on libérer en ton nom, avec le sentiment éminent du devoir accompli, vivre heureux au présent, vivre heureux au futur, autant de bonheur. Ces sacrées idées, oh, ces idées, c'est du ces idées. Écrit par M. Adolphe Andriakutu le 8 octobre 2020.